Salama daholo, izahay eto amin'ny Tsilany tetika, mikajy ny ahatsara sakafony rehetra dia manolotra nahandro mora atao iray androany. Ho hitantsika ao avokoa ny tsiro, ny fanjarian-tsakafo ary ny tetika madinidinika, nefa tsy mandany vola be loatra. Lasa aritsika. Ny nahandrontsika androany dia ron'anana sy henomby. Ravim-bomanga sy ananambo no anana ampiasaina. Ny ravim-bomanga dia efa mahazatra antsika malagasy. Tsara koa anefa mampiasa ananambo matetitetika satria mora ambolena amin'ny faritra maro ary efa voaporofo fa anisan'ny mampanjary sakafo tokoa. Asiana angivy sy patsamena ihany koa izay manome tsiro sy hanitra manokana mampiavaka ny nahandrontsika malagasy. Ireto avy ary no ilaina amin'ny nahandro ampy ho an'ny olona efatra: henomby fa 1 kilao, ravim-bomanga, ananambo, patsamena 2 madiko, angivy 7 na 10 anoandy, tomaty 2, tongolo be 1, menaka ary sira. Toy izao ny dingana hikarakarana azy. Mampatsiahy antsika rehetra aloha ny fanasana tanana rehefa hikarakara sakafo. Tetehina ny hena, asiana sira, tetehina ny tongolo, tetehina ny tomaty, tsimponina ny patsamena, lomana rano kely, tangosana ny ravim-bomanga, endasina menaka kely ny hena, ny afo atao mafimafy amin'io. Arotsaka ao ny tongolo voatetika dia aroharona mandritra ny 30 sekondra eo. Arotsaka koa ny tomaty voatetika dia saromana 1 na 2 minitra eo ny nahandro. Avy eo arotsaka ao ny patsamena, manarak'izay ny ravim-bomanga sy ny angivy dia asiana rano betsabetsaka. Avela hiketrika 30 minitra raha vilany kokoty no ampiasaina, na adiny 1 ka hatramin'ny adiny 1 sasany raha mampiasa vilany tsotra mba hampalemy tsara ny hena. Mandritra izay fotoana izay dia tangosana ny ananambo. Rehefa izay dia arotsaka ny ananambo ary mbola ketrehina eo amin'ny 10 minitra eo ny nahandro. Vita izay dia aroso laoka miaraka amin'ny vary mafana. Ireto misy tetika kely mikasika io nahandro io. Raha afaka mamboly ananambo sy vomanga, azahoana ravim-bomanga eo tokotany ianao, dia hidina ny saran'ity nahandro ity. Mbola atoronay amin'ny fandarana hafa ny famokarana madinidinika eo an-tokotany. Raha fehezina ny nahandrontsika androany dia ron'anana sy henomby, nahandro fanaon'ny malagasy izay azo hatsaraina tsara mba hampanjary sakafo. Mazotoa homana! Raha nahaliana anao ny nahandro androany na nitetika samihafa natoronay teo dia anehoy aminay. Ary indrindra raha nahandro izany koa ianao dia zarao aminay ny hevitrao. Amin'ny manaraka indray ary.